Katrokatsarany amin'ny valora riva midika izay fa tonga ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto fahita lavitra ma TV manolotra ny araba toko lasy toko vavy avy hatrany dia asaina ianao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto fahita lavitra ma TV ny akon'ny fandraisana Madagasikara ilay fivorimben'ny francophonie mbola maresaka etsy seroa zany ary dia hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny sehatra ny fahasalamana ihany koa ny aretina mpahazo ny akamaroan'ny malagasy amin'izao dia saika miamaro miamitombo zany raha ny teny amin'ny fitoeram-pitsaboana samy hafa eny sehatra ny fampianarana ambony ihany koa tsy adino mitondra zay amintsika araka ny fanambara teo dia asaina mpanazana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tsy mba anisany mitsipaka ny fandraisana Madagasikara ny fiaonana tampon'ny francophonie ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ny fiaonana tampon'ny francophonie izay azo ambara fa tombony lehibe no azontsika ao anatin'ny nandraisana azy iny no pofony hoe Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa fa mametraka ny fandimbiasam-pahefana marina ity filoha teo aloha ity ary tsy nanda ny fandraisana zany ity mpanao politika iray ity toy izao mifanehonkevina. Nisaotra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny nahatanteraka antsaka ny siandavany ny fiaonana tampon'ny francophonie ny ministra teo aloha Tabera Randriamanantsoa. Tsy anisan'ny nikarakara sy nanomana mivantana iny fiaonana tampony iny anefa ity filoha fa dia anisan'ny nitondra anjara biriky kosa raha ny fanazavana nentin' ity ministra teo aloha ity satria dia tamin'ny androny no nahafana ny ankamaroan'ireo fotodrafitrasa nandraisana ny fiaonana. Eto zany amin'ny francophonie isoraka zany président Ravalomanana. Président Ravalomanana daholo natanteraka ny francophonie. Raha tsy nisy zany ny CCI vato. Namboarin'ny président Ravalomanana anomanana ny Union africaine teto. Sy raikitra ny francophonie teto amintsika satria na ny trano villa de francophonie tsy vita. Ka ahoana ny avitany zao fitondrana zao anao toerana ivoriana raha ohatra ka na ny village tsy vitany. Fa isoraka président Ravalomanana nanao anio dia nagnana ny pont d'or ny petran'ireo fa tsy zany afa-baraka asika. Isoraka koa izy nanome ny tany io fazakana zany tsy nana tany resa tany président Ravalomanana. Izany mba isorana ihany koa na dia tsy mitovy hevitra amin'ny président Ravalomanana fa firenena no jerena. Izany tokoa moa no azo antsoina hoe fifandimbiasam-pahefana tondrana ary ahafantarana ny tany demokratika satria ny zava-bitany teo aloha dia azo ny manaraka ampiasaina sy atsaraina ihany koa.